Amin'iny faratsaivina dia nivoaka tamin'ny gazety Mpanjakana ny 3 oktobra lasa teo fa efa manan-kery eto Madagasikara ny lalàna vaovao mahakasika ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanapahem-pahefana. Natomboky ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana androany moa ny fanapariahana eo ihany koa ny fampahafantarana izay lalàna vaovao izay. Ny voto antony ary ny zava-baovao anatin'ny lalàna vaovao momba ny fitsinjaram-pahefana nampahafantarin'ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana. Teboka telo lehibe ny anisan'ny songadina ao anatin'ny lalàna vaovao momba ny fitsinjaram-pahefana io. Zavatra anankitelo fotsiny angamba tiako soritana eto ahafantaranareo fa hoe misy fivanagoavana. Raha tamin'ny lalàna taloha, lalàna tsotra moa voalohany dia tsy dia nahitana sotra loatra zany hoe principe de redevabilité sociale. Zany hoe ny principe de redevabilité sociale io zany hoe ny olona voafidy dia sahala amin'ny hoe olona manana trosa eo anatrehan'ny olona izay nifidy azy. Manana trosa tokony efaina manoloana ny olona nifidy azy. Zava-misy teo aloha lany be ny tanàna ohatra ny olona anankiray mety tsy nety nataony tao na nety lany indray izy indray mandeha dia mandeha foana ny fiainana. Amin'izao fotoana izao dia misy fifamatorana karazana charte zany izay fifamatorana olona mpifidy tsy ny olona izay lany eo ary amin'izay fotoana izay dia ho hita eo hoe inona ny tena zava-dehibe nasongadina tamin'ny na tompona andraikitra teo anivonivo izay raha vondrom-bahitra ny olona anankiray. Zavatra faharoa dia hoe tena mipetraka tsara zao fa apetraka ny mangarahara. Indikan'izay zany hoe taloha tsy hoe tsy nisy ny mangarahara fa amin'izao fotoana izao tena apetraka amin'ny tena izy ary voalaza ao anaty didy aman-dalàna fa hoe tokony anjaka ny mangarahara. Ary io zany izy fitezana izay apetraka amin'ireny commune sy ny région ireny tokony hanana gazety izy, tokony hanao conférence de presse systématique izy, tokony hanana radio izy azonao. Izay fotoana izay fantatry ny vahoaka foana hoe inona ny zava-baovao, inona ny zavatra ataony ho an'ny vahoaka satria indraindray ny hetra no ampidirina terena ny olona mandohetra nefa tsy fantatra hoe inona ny zavatra mba vita tamin'ny alalan'ny hetra iny. Ary anisan'ny zavatra tena goavana ihany koa zany dia ny mikasika ny fametrahana zany hoe fonction publique territoriale. Zavatra mbola tsy nisy teto amintsika zay fametrahana olom-panjakana eo anivon'ny favondrom-bahitra zay. Momba ny sata manokana tanàna Antananarivo dia laza ministry ny atany sy ny fanapahem-pahefana fa averina hodiniana eny amin'ny antenimieram-pirenena izany ary malalaka amin'ny fandraisana ny sosokevitra rehetra entina hanatsarana ny volavolan-dalàna avy amin'ny gouvernemanta. Tsisy jadona eto ary tsisy tapenam-bava ary izay no mahatonga androany tolakandro dia malalaka ny adi-hevitra mikasika an'io. Misy ny sosokevitra avy taty amin'ny gouvernemanta hitantsika ny zavatra miseho teny amin'ny parlemanta fa naverina hodiniana indray mandeha izy ary zavatra mahatsara zavatra zay satria amin'izay fotoana zay dia ampahafantarina vahoaka amin'ny alalan'ny solontenany izay tonga eto zany ny mahakasika an'io dia ivolavolan-kevitra avy amin'ny gouvernemanta io anjaran'ny olona izay tonga eto manatrika eto izay manana ny traikefa manokana na tsy olona spécialiste, misy urbaniste eo, misy amin'ny société civile eo, misy mpanao politika eo anjarany zareo miteny hoe izao ny tondratsika azy. Olona avy amin'ny sehatra samihafa eto amin'ny firenena kambana amin'ny gouvernemanta sy olom-bavam-bahoaka atoko politika no nandray anjara tao anatin'ny dinga izay nitanterahana teny amin'ny Carleton Nanosy. Raha mpitso kosa dia ireo mpiara-miombona antoko arabola sy ara-toe-karena ary ny tahirim-bola mpanjakana ifotony no antsoina ary ampahafantarina ny lalàna vaovao momba amin'ny fitsinjaram-pahefana. Manomboka amin'ny herinandro iny dia izy ny fitetezam-paritra ataon'ny tompona andraikitra ao amin'ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana entina ampahafantarina ny lalàna vaovao momba amin'ny fitsinjaram-pahefana.